Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Indro tamy agnavotry ny firenendrehetra ny tompo rivoaka ny Siona, ampanakoako ny feony be voninahitra izy, ary ho tiboka faliagna ny fonareo. Izay mpaminagny toko faha 30. Magnano mbala tsara finaritra atsika jiaby izay misafidy magnaraka tsy tapaka an'ity radio mamitsika ty, ary asaigny abantsika jiaby tsy saraka ary tsy ala amin'ny fitandrignesagna an'ity radio Fagniry ity. Arabegna atsika tratran'ity alahady faharoe amin'ny fankalazagna ny fiavian'ny tompo, izay alahady agnamezan'ny eglizy atsika loha hevitry hoe mibeba fa akaiky ny Mesia. Oregnintsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amin'ity andraniany ity ny famoabasigna io loha hevitra io, arahiny fampianaragna sy toritenin'ny ray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque antsika izegny. Kandao ary atsika iaraka itandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky Isaia mpaminany. Amin'izany andro izany, hisy rantsana ipoitra amin'ny fototry Jese, ary solofo aniry avy amin'ny vany. Itoetra eo aminy ny fanahin'ny tompo, dia ny fanahy fahendrena amampazavantsaina, fanahy fifidianana amampaherezana, fanahy fahalalana amampatahorana ny tompo. Ny fatahorana ny tompo no fototry ny fahafinaretany. Tsy tsara araka izay miseho amin'ny masony izy, na anapaka araka izay reny sofiny. Ny madinika ho tsarainy aradrariny. Ary ny pietry eto an-tany dia moany teny fitsarana araka ny marina. Hikapoka ny tany amin'ny tsorakazony vavany izy, ary amono ratsy fanahy amin'ny fofonain'ny molony. Fahamarinana no isikinany, ary fatrapo matoky no fehikibony. Ny amboadia iara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny pantera iara-mandry amin'ny zanak'osy, ny zanakomby sy ny liona amanomby mifay iray toerana, ka zaza no iroaka azy. Ny omby vavy sy ny orsa andeho amin'ny tanimbilona iray, ny zanak'ireo iray trano fandriana,
ary liona inanambilona ohatra ny omby. Ny zaza minono ilalao eo amin'ny lavaky ny menarana, ary ny zaza vao misaranono hanao an-tanany ao andavaky ny baziliky. Tsy isy ampididoza na handrava eran'ny tendrombohitra masina, satria ny tany ho feno fahalalana ny tompo toy ny fanambin'ny ranomasina, feno ny rano manarona azy. Izao no seho amin'izany andro izany. Nisy lofon Jese voatsangana ho fanevany vahoaka samihafa, dia ho tadiavin'ny firenena ary ho be voninahitra ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny tompo, Isorana ne Andriamanitra. Vakiteny masina faharoe, taratasin'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, izay rehetra voasoratra taloha dia natao ho fianarantsika, mba hananantsika fanantenana amin'ny fandeferana sy ny fangalagna lahelo avy amin'ny soratra masina. Andriamanitry ny fandeferana sy ny fangalagna lahelo anie hampiray hevitra nareo araka ny Kristy Jesoa, mba hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra Rainy Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fo iray sy vava iray. Koa mifandresa ianareo tahaka ny nandraisan'ny Kristy anareo, mba ho voninahitry Andriamanitra. Fa i Kristy dia lazaiko marigny fa natao mpandraharaha ny voafora mba haneho ny fahamarignan'Andriamanitra amin'ny fagnatanterahagna ny teny napetraka tamin'ny razan'izy ireo. Ary ny jentily kosa dia mankalaza n'Andriamanitra noho ny famindrampony, araky ny voasoratra hoe izany no hiderako anao any amin'ny jentily sy ankalazako ny agnaranao. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isorana ne Andriamanitra. Haleluya, 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 haleluya. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ao amin'ny toko fahatelo. Tamin'izany andro zany dia niseho Joany Batista nitoroteny tany agnefitry Jodea nagnano hoe, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izy no le voalazan'izay mpaminagny hoe, reny feon'ilay miantso agny agnefitry hoe, amboaro ny lalan'ny tompo, aitsio ny aleany. Ankanjo volondrameva no fitafian'ny Joany io, fehikibo hoditra no tamin'ny andilany,
ary valala sy tantely rimby no anigny fihinagna. Ary nankany amin'ny daolo i Jerosalema sy Judea rehetra mba amin'ny tany magnodidiny any Jordany. Ka no nefa nieky ny fahotana izy ireo dia nataony batimy tao amin'ny oniny Jordany. Ary raha nahita ny farisianina sy ny sadosianina betsaka nagnatogno ny batemin'izy dia ozy taminy, "Rita ranaky menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositry ny fahatezerana ho avy? Koa manaova ary asa fibebahana mendriky tsara, ary aza manao anankampo hoe manana ny Abrahama ho renay zahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Efa eo am-potikazo sahady ny famaky, koa ny azo rehetra tsy mamoa voa tsara dia ho kapena, ka atsipy agny agnaty afo. Izaho dia manao batemanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa le ho avy aoriako no mahery kokoa noho izaho, ary tsy mendriky ivimbina ny kapany akory aho. Izy no anao batemanareo amin'ny fagnahy masiny sy ny afo. Eny an-tagna ny fikororoany, ary ho dioviny tsara ny famoloany. Ka ny variny angoniny agnantsompotra, fa ny mololo kosa ho dorany agny amin'ny afo tsy mety maty." Masina ny tenin'ny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina avana, tena tafiditra ao anatin'izao dia makany amin'ny fankalazana Noely isika izao amin'izao alahady faharoa amin'ny avant, ka abaribariny tenin'Andriamanitra amintsika, asehony amintsika ary ny toe-panahy fototra lehibe amin'izany dia ataontsika zany amin'ny fankalazana Noely, ny teny tonga nofo eo amin'ny fiainantsika, zany hoe ny fosika afaka andray an'izay teny izay, ka tsy iza moa io teny io fa lay zanak'Andriamanitra. Ka izay indrindra no ampisahivo ny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady faharoa amin'ny fiavian'ny Tompo izao. Ny vakiteny voalohany bokin'i Isaia dia mamaritra ary fa Andriamanitra dia famindrapo sy fitiavana, ka azo lazaina ary mianso antsika izy ibebaka, ary dia izay ny toe-panahy fototra ahafahasika miatrika an'izao dia makany amin'ny fankalazana ny Noely amin'izao taona masin'ny misiona izao, ka tonga sika eo ve vita batemy ho misionera anambara an'izay vaovao mafaly izay, sy inona izay vaovao mafaly izay fa Andriamanitra eo anivosika, ary io lay rantsana ipoitra avy amin'ny fototry ny Jesy voalazany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Mitaky fibebahana zany izao vanim-potoanany avant izao, ary zay niady sy maintsy etretsika satria maro ny zavatra mamatopatotra atsika, ka sy efa sika miroso amin'ny diasika ireny ny atao hoe fahotana. Vanim-potoana lehibe ibebahasika ary zao, ary azo lazaina aza fa mitarika sika amin'izany Andriamanitra, izy no manova ny fony. Raha azo lazaina izay satria fantany fa tsy mety ny ataontsika, kanefa ray be fitiavana izy, ka raha miverina amintsika dia izy no miova voalohany, ary zay midikany ny fanirahana an' Jesoa ho tonga eto anivosika. Ka noho izany ary mitaky fomba fiainana vaovao, ary izay fomba fiainana vaovao zay dia vokatry ny fibebahana, zany hoe ady sy maintsy etretsika mamolaka ny tenantsika, ka ilasika amin'ireny fomba sy zarizary mamoritra sika, manapotika ny fiainantsika. Io le lazaitsika hoe manapotika ny tontolo iainantsika, ka na ny zavaboary avy aza marary potika, ary dia isika ny mahazo vokatry n'izay
tontolo iainana ny potesika izay ka raha mba amin'izao ary sika ary dia efa manomboka tokoa ny fambolekazo nanomboka tamin'ny fankalazasika ny Kristy mpanjaka ny fandraisasika tanana an'izay hoe isika vita batemy iraina ka iraina ikolokolo ny zavaboary iaro ny zavaboary ary ampivelatra n'izay zavaboary zay ka raha mivelatra tokoa ho dioseze maiso ny diosezesika dia feno fanantenana ny taranaka manaraka izary ary zay no mahatonga asika hoe ho taranaka mpanorona ka izao tokoa ary no edivasika amin'ireny fanapotehana ny reny tontolo iainasika ireny ka raha izay koa sy maintsy miady amin'ireo rasy manapotika ny fiarahamonina sikisika amin'izao dia irososika amin'ny fankalazana ny Noely ka andraisasika ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika ka raha mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia mandray an'i Jesoa ka noho izany mandray fahamarinana ka ialasika reny lainga sy fitapitaka sy alatra zay mangeza ny fiarahamonina sika manapotika ny fiarahamoninantsika ka sy atasika fivelarana ka ampanjaka ny rariny sy ny hisinysika satria izay ilay taranaky ny Zese eo anivosika ilay fototra Zese eo anivosika dia ampanjaka ny rariny sy ny hisiny sy ny fampihavanana ka hitondra sika amin'ny tena fanantenana sy fiadanana araky ny afatry ny papa amintsika ka raha io rantsana ipoitra avy amin'ny Zese io ary dia araky lazaisika teo dia isara aradrariny ary ampihavana ka raha misokatra tokoa ny fosika ka miady amin'izay rehetra misakana azy sy eo anivon'ny fiainantsika dia mankalaza ny Noely tokoa isika ary dia miroso tokoa amin'ny fankalazana an'izay fahazato taona ny EVT ary mitondra sika amin'ny fankalazana ny kongresy eukaristika ka handray ny fahasoavana avy aminy ka isika indray ary no iraina tahaka nanyranyray an'ilay teny tonga nofo dia isika zany no mahatonga nofo ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika ary miova tokoa ary zay ny tontolo mpifandraisasika ny tontolo mpinoana ka mifandray amin'Andriamanitra isika ka io no ambarany vakiteny voalohany ho tanteraka ao amin'ny ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ho indrindra manko izay empaminany mitantaran'izay fiovana lehibe eo anivon'ny fiainantsika zay raha mahay mandray any Jesoa tokoa isika raha mandray ny tenin'Andriamanitra eo anivosika dia hoe izay empaminany ny ambodia hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry ny pantera hiara-mandry amin'ny zanakosa ny zanakomby sy ny liona amanomby mifahy iray toerana ka ny zaza no iroka azy ny zaza minono ilalao eo amin'ny lavaky ny menarana zavatra mahatalanjona mampitolagaka tokoa ny vokatry n'izay fandraisasika ny tenin'Andriamanitra izay ny teny tonga nofo dia izay no atao hoe paradisa ary izay ny ataontsika hoe fiadanana ary dia anteraka ny fiainantsika tokoa ny fanantenana ka na dia eo aza ny zavatra etrehsika amin'ny fiainantsika andavanandro mety misedra mafy dia matoky isika fa rehefa ao amposika ao amin'ny fiainantsika amin'ny fiainan'ny fianakaviana eglizy kely ao amin'ny fiainan'ny eglizy fiombonana ao amin'ny eglizy fototra egliziraka ilay teny tonga nofo dia miova ho araky io voalazan'izay empaminany io ny fiainantsika ny antoka dia ilay voalazan'ny Masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa raha nanafatra ny kristianina tany Roma izy ary manafatra sika aoka ozy ny fahaizasika mandray an'i Jesoa no ataosika ho fototra ny fiainantsika ka izay indrindra ararotsika ary izao fiainana izao vanim-potoana ny avant zao fiainantsika ny fiavian'ny tompo izao ahezasika mandray ny
tompo mandray any Kristy amin'ny alalan'ny sakramenta ny fampihavanana, ary zay no ampisehiviny Joany Batista ilay mpielo lalana ny fiavian'ny tompo, ary dia io toetrany ny Joany Batista io no tiany eglizy enarasika amin'izao alahady faharoa amin'ny fiavian'ny tompo izao. Dia sinona izany fa isika hibebaka, satria efa eo anivosika tokoa ny fanjakan'Andriamanitra, efa akaikisika tokoa ny fanjakan'Andriamanitra, ka araroty tokoa ary izao zao vanim-potoana ny avany zao hibebasika, ka enosika ao amin'ny afatry ny Joany Batista io fa sy maintsy aseho amin'ny fiainana ny vokatry ny fibebahana, zany hoe sy maintsy manao asa fanonerana isika, ary zay rehefa mikofisy isika averimberina matetika izay ny asa fanonerana dia anambarasika fa niova tokoa ny fiainasika, ary zay ny fibebahana izay matetika averin'ny pretra hoe manova tokosapile mandinian'ny tenin'Andriamanitra. Marina ireny ny loharano, fa ny tadiavina avy amin'ireny dia ilay loharano anteraka ny fiainasika. Ohatra zao raha sainy ny pretra isika raha mikofesy ka milaza izy hoe manova tokosapile anankiray, ibanjinansika ny misteri ny fahatongavana ho nofo izay, ka okary ny fiainantsika tahaka ny Masiny Maria zay averimberintsika mandritra ny arabany Maria folo zay fahatongavana nofo zay, ka oka ho tonga nofo ao amin'ny fiainantsika ao izay tenin'Andriamanitra izay, ka ny fosika andray azy tahaka ny fony Masiny Maria, ka hatonga sika ary ho EEV vita batemy, ka iraina tahaka ny Masiny Maria, iraina ka aneo amin'ny fiainana fa tonga nofo tokoa ny tenin'Andriamanitra izay izao vanim-potoana ny fiaviana zao. Ary misy dikany manokana ho ansika ry kristianina avana amin'izao vanim-potoana iomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny fankalazana ny fahazato taona sy ny congrès eucharistique, ka ivelomantsika ny toe-panahy missionnaire, ka hatonga sika ho vavolombelona, ho fanasina, ho fahazavana eo amin'ny mpiarabelona amintsika ry kristianina ava malala ao, ka isika ary iova fomba fiainana araky ny fomba fiteny hoe iova fiainana tokoa isika, zany hoe ny fiainantsika miova, sy hoe ivadika an'izao sy zao sika, fa ny fiainantsika miova zay manambara fa nandray an'i Kristy isika ka tonga nofo amintsika tokoa i Kristy, ka okary manana andraikitra tokoa isika amin'ny fanorenana sy ny fampiroboroboana ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana misy isika izao, isika ny missionnaire, ka okary ararotsika tokoa izao fotoana izao mba ahaizasika miomana ary manomana ireo manodidina sika tahaka ny nataony i Joany Batista, isika ny Joany Batista amin'izao fotoana izao, ka mangatamin'Andriamanitra ary sika mba ho solovin'ny fanahy masina mandrakariva isika, ka anararotra an'izao vanim-potoana zao araky naverimberina teo ibebaka marina tokoa hiala amin'ireny toetra sy mifanaraka amin'ny sitrak'Andriamanitra, satria efa akaiky tokoa ny fanjakan'Andriamanitra araky ny afatry Masinda Joany, efa eo ampotitra ny azo ny famaky, zany efa tonga ny fotoana ka engany ry Jesosy Tompo ny fitiavanao anenika ny fiainanay, ka anay kokoa izay ho rasananao, ho diovinao, ka hiala amin'ny fahotana, hiala amin'ireny fiainana manapotika anay ireny, ka mba hivelona tokoa ny mahajanak'Andriamanitra, ka ho tonga nofo amin'ny fiainanay tokoa ny ianao, fa indrindra amin'izao fiomananay amin'ny fankalazana ny Noely, fankalazana ny
ny fahazato taona ny fete fankalazana ny kongresy eukaristika ka engane izahay ho sampana mahavokatra tokoa, mahavokatra fitiavana, mahavokatra fahamarinana, mahavokatra fanantenana, ka tena EEV manorina ETA zahay ka tena ho taranaka mpanorina tokoa. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.